Inona sport tena tian'ny Stéphanie indrindra? Fa mirabany Daniel ny sport tena tiako indrindrany dia manao inona ry ny ilazana an'izany le batavia fa batavia kely fotsiny dia ataontsika hoe manao squat angambany, izay no tena tiako. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Inona ny manda ny anarako dia inona ny zava-maneno an'i Stéphanie mitendry? Ny zava-maneno haiko mitendry gitara dia piano. Ny anarako fitahiana. Inona ny sakafo tena tia Stéphanie indrindra? Ny sakafo tena tiako indrindrany anana. Anana no tena tiako. Nianarako tendry. Marina ve fa mpanankato vahiny tena tian'ny Stéphanie Michael Jackson? Mpanankato vahiny tena anisan'ny nankafiziko Michael Jackson satria tamin'ny fahazazako izy ny tena hoe jerevako foana amin'ny télé na mihaino kasety ary tamin'izay dia izy foana no nenoko. Tantely ny anarako. I Stéphanie irery ve manoritra ny hira Stéphanie sa olo-kafa? Ay, ny hira Stéphanie be da be mpanoratra. Stéphanie zany tsy mpanoratra mihitsiny fa raha mahita fiainan'olona any ambadika any Stéphanie dia ataoko alaiko zany iny dia any amin'ilay mpanoratra no tena ilay mpanoratra hoe foronira ohatr'izao fa izao indray ny zavatra hitako dia miara-miasa amin'ny mpanakanto zany. Ny anarako fitahiana. Inona ny voankazo tena tian'i Stéphanie indrindra? Voankazo tena tiako indrindrany arakarakany. Rehefa misy fotoana manko ny hoe fotoanan'ny paiso, fotoanan'ny paoma fa rehefa tena hoe voankazo tena tiako dia ny paoma fa na dia tsy mahita voankazo hoe paoma za rehefa andavanandro na hoe isanandro ary dia mividy paoma eny amin'ny tsena eny amin'ny grande surface. Dia fanontaniana farany. Matahotra ve Stéphanie amin'izao andro mipetsitra izao? Ahoana moa zany tsy atahotra satria misy fiten'izay hoe tampoka tsy mahalehilahy. Rehefa tratra dia tratra dia efa tsisy azo atao intsony fa tsy maintsy matahotra ihany. Ny anarako Tiavo. Firy taona Stéphanie nanomboka ny hira? Ay, firy taona nanomboka ny hira. Stéphanie tsy dia hoe misy hoe taonany loatra nanomboka ny hira fa tia mihaino hira, tia mihaino mozika fa ataoko hoe tamin'ny taona 13 no tena nanomboka ny hira. Tsy haiko hoe firy taona tamin'izany. Fa efatra mbola kely zany tia mihaino hira, manarakaraka efa iny fotsiny. Izany hoe za tsy dia tena mahay mihira tamin'ny mbola kely. Azonareo fa rehefa misy ny fifananankira dia mba nandray anjara ny tenako dia tao vao tena nianatra ny hira. Nanomboka ny hira zany tamin'ny 13. Ono firy ny anniversaire-nao? Ny anniversaire-ko tsy tononoko ny date fa 31 juillet, 3 points de suspension. Merci. Bonjour Stéphanie. Ny anarako Rotsy. Aizaka ianao mipetraka? Za mipetraka eny Anosipatrana. Dia inona ny itiavanao Nosy-be? Ny tiavako Nosy-be. Nosy-be Elville sa Elville. ay ny tiavako a Nosy-be Elville ataoko hoe tanàna mahafinaritra anahy izy io. Ataontsika hoe île paradisiaque. Misy zavatra tsy fahitantsika eto nefa hitantsika ihany satria tena hitako hoe mahafinaritra anahy ilay nosy miravavy. Misy petite île kely zany manodidina anazy eo. Tena anisan'ny tena tiako dia misy koa ireo biby mbola tsy hoe fahitantsika eto hita any. Izay no tiavako azy sady calme koa. Ny anarako Antsa Fantana.
mbola tsy dia tena hoe voafaritra be hoe inona ny projet manaraka fa ho hita miandalana eo ihany hoe inona indray ny azo dia tena hoe voafaritra tsara. Fara sisa Alefasy. ankoatra ny anana sy ravitoto sy coco Ary tena manaraka de. dia ina ny laoka tiany Stéphanie? Laoka tena tiako ankoatra ny ravitoto sy ny Etiavinao masalamanay tsisy raha azoko atao kafoka efa lasanao fijerinao miangotingoty tambitambinao mandrotsirotsy izy koa mbola tianao avy ao zaho hitako aminao anareo ary